d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena. oabolana fa 4 andinina fa 4 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. miarabanao tonga soa ato anatin'ity fandaharany toivaka ny fahamarinana hifampahirezantsika mpikambana rehetra ary anasananao ihany koa raha mbola tsy mpikambana ao anatin'izany toivaka ny fahamarinana izany ianao ndao hiaraka hianatra tenin'Andriamanitra tsy manina koa ndao hiaraka hiditra mpikambana ao anatin'ity fiarantsika an'io ity dia hiresaka momba ny fitsipim-piainana ahafahantsika tena manana fiarina mahomby ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Mialohan'izany resadresaka ataontsika izany anefa ndao hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay mankasitraka anao zay ny amin'izao fahafahanay manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao amin'ny fahasahiana noho ny amin'i Jesosy Kristy izay mampiombona antsika. Isaoranay anao indrindra ny amin'ny fisiany izao onjam-peo izao mampita ny teninao mamangy anay any amin'izay misy anay ihany na ny anaty fiara-pitaterana any an-trano eny am-pivarotana eny an-dalana misaotra fakainao afaka miteny aminay amin'ny fotoana rehetra ary tehiteny aminay amin'ny fotoana rehetra. Anio Jesosy forao ny fosiny sofinay atonga anay haeno izay tianao ambara fa tsy izay tiana henoina. Mankasitraka indrindra fa mampianatra anay ianao atonga anay tena androso ary indrindra ho tafajoro marina ao anatin'ity famakivakiana n'le fiainana andavanandro atonga anay hoe vavolombelon'ny fahamarinanao tokoa amin'izay ataonay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Misy statistika tsotsotra na hoe fandiniana tsotsotra mivoaka eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny manambara hoe amin'ity resaka ady amin'ny kolokolo ity no mahavariana dia ny kristianina tena maro isa ao anatin'ilay olona to vo andeha tao hoe tsy hoe voaroiroy fa tafiditra ao anatin'ny resaka kolokolo. Ny taremarika avy any amin'ny Bianco mihitsy no manambara an'izany fa any amin'ny 700 ny raharaha taratasy izay voaray any amin'ny Bianco any ohatra rehefa zoina jerena raha anakaiky lay atota taratasy dia mikasika na olona izay mpifanerasera amin'ny fivavahana kristianina dia manontany tena mihitsy tsika hoe fa ahoana tsara raha ny mahatonga an'izany, fa inona no mahatonga ny malagasy, tsy atao hoe malagasy amin'ny ankapobeny fa rasaina izany dia hoe ny malagasy kristianina mbola tena voasaringotro ny kolikoly. Inona no mahatonga ny hoe voasarika hatrany ary lasa manana fomba fiteny tsotra raha hoe efa fiainany efa zay no izy tandra vadikoditra dia manao satria zay le fiarahamonina misy tonga tahaka ny tsy de maninona zay le mahatonga ny firenetsika senao mahantra, zay no mahatonga ny firenetsika senao tsy tafavoaka. Ka androantsika raha mifampizara tenin'Andriamanitra eto androantsika raha miara-mianatra eto dia andao hanana
saina hoe tompo za apio ary za manokana ianao manokana miaino ahy io apio a mba atonga ny hoe za tsy ho resiny zany za hijoro a amatoy vaky ny fahamarinana fa indrindra satria jesosy ny ekeko jesosy ny ekeko a ao anatin'lay fanekeko hiditra tao anatin'ilay toivaky ny fahamarinana jesosy no ekeko a ao anatin'le hoe za tsy manao kolikoly fa tsy hoe hevitra be tsara petraka anankiray fotsiny raha hevitra tsara petraka dia misy hevitra tsara hafa nde tsy atao hoe tsara hafa fa hevitra mitombona hafa izay alefan'ny rivotry nyzao tontolo izao sy ny fahavalo manjaka eo amin'ilay zao tontolo izao dia ho resy antsika sianao androany zany tsika te hiresaka manokana aminao a ny amin'ny hoe inona reny fitsipimpiainana tena mila ananantsika sianao atonga atsika tena tafajoro tsara inona ny mahatonga ny hoe mora resiny mora voasariky ny kolikoly na andray na anao kolikoly a ny olona anankiray dia inona kosa no efa apetraka Andriamanitra ho fiarovan-tena atsika misy zavatra anankidimy ho zaraiko aminao an'io voalohany a eveko fa tena toetra fototra sady tenen'ny ten'Andriamanitra raha teo ten'Andriamanitra avokoa no ifampizarantsika an'io a ao amin'ny ohabolana toko 10 aloha dao aloha jerentsika izay ohabolana toko 10:4 sy ny toko 1:17 ohabolana toko 10:4 sy ny toko 1:17 zao ny soratra ao vakina amin'ny anaran'ny tompo hoe ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany fa mampanakarena ny tanany mazoto ary amin'ny toko 1:13 manambarany amin'ilay vehivavy tsara na vehivavy mazoto a dia tenenina amin'ilay ao amin'ilay 17 mitandrina tsara ny ataony ankonana izy ary tsy homana ny mofo ny fahalainana isan'ny zavatra tena mahatonga ny misarika lasa tonga ny mikolikoly ny fahakamoana ny fieritreretana vola mora azo ten'Andriamanitra ny manambara amintsika fa ny arofanina mila ananako sy anananao angatantsika amin'ny tompo mihitsy ary ho avelantsika ho velarina eo amin'ny fiainantsika dia ny fahazotoana ataontsika sianao hazoto fa tsy alaina ho ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Romanina mazoto fa aza malaina aoka afana fo tenen'ny ten'Andriamanitra tao amin'ilay ohabolana teo hoe tsy mihinana ny mofo ny fahalainana teneniny hoe tonga malahelo angena miravoravo tanana amin'ny asany mety tenitsika anome rariny ty kolokolo mandeha be amin'ny fiainantsika ty Madagasikara ty dia hiteny hoe azy ataony mahantra ao anatin'ny fahantrana andaontsika sianao tsy anamaivana tahaka izany fotsiny na tsy anamarina tahaka izany fa isan'ny mampahantra atsika ange ka mahatonga ny fahavalo afaka misarika atsika ao anatina hevitra mora azahoana rena mora azahoam-bola dia ny fahalaina atsika ten'Andriamanitra no miteny hoe ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany ataontsika sianao ary a hianatra tsy ho kamokamo mahavariana amin'ny malagasy a rehefa manao zavatra voalohany izy malagasy nge fantatry ny eran'izao tontolo izao mihitsy rehefa misy vazana misy olona mahafantatra ny malagasy zany dia mahafantatra hoe zany malagasy zany mahavita zavatra tsara malagasy rehefa mampiasa ny sainy mahavita zavatra tsara malagasy rehefa tena mampiditra ny amin'ny ray manontolo tena manolo tena anao zavatra anankiray sady mahay io saina io any maranitra ny sainy ny tanany tena mahavita zavatra tsara fa inona ny zava-miseho ny zava-miseho rehefa mandeha lay zavatra ary iny fa nahita zavatra atao dia ataontsika hoe mamboatra harona ohatra dia raina ny tompo amin'izay fahaizana omeny tompo
variana no vazaha tena mpividy ny arona vita malagasy mihitsy fa kelikely tapaka mihitsy le tseny satria lasa zara fa vita le izy anka tapaka le izy de tsy maintsy mieritreritra zavatra be nao mba rehefa tsy mazoto ny tanantsika de tia saitsika tia mieritreritra an'izay zavatra atonga ny hoe mora atao sy mora azaomboly azonao an-tsaina andao hisafidy ny azototsika tsy alaina fa mampanankarena nge ny tanana mazoto ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra mihitsy zany tao anatin'le ohabolana 7:4 teo mampazoto tsy mampazoto fa mampanankarena ny tanana mazoto. Zavatra manaraka resako aminao ndao jerentsika ny amin'ny ohabolana 5:10 zao ny tenin'Andriamanitra hoe ohabolana 5:10 ny fiavina vonana mialoha ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialoha ny fahalavona. Raha vadika kely any amin'ny 1:2:12 ny tenin'Andriamanitra de zao ny soratra hoe tsy ampisaina ny manamavo ny namany fa zay endry de mangina. Ina zavatra resantsika ao anatin'izany? Isan'ny zavatra tena mampahantra mampiodikodina ao anaty tandrimo atsika sy ianao ary mahatonga ny anatin'ilay kolikoly fanjakazakana amin'ny fananany ny hafa na amin'ny fananana iombonany de ny avonavo-po ny fireharehana fieritreretana ny tena ho zavatra anka te hampiasan'izany tsika hampiasan'izany hanangonana izay azo angonina rehetrarehetra fanafody raha afaka nomeny tombo antsika hoe ndao hitombo amin'ny fanetretena ndao hitombo amin'ny fanetretena fanetretena izany fieritreretana ny tenanao tsy ho ambony noho ny hafa tsy ambony noho ny hafa. Hitanao anatin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly manana fahefana ny olona anankiray samy efa nahita an'izany daholo tsika manana fahefana ny olona anankiray de manoloana ny olona izay raisiny mangataka zavatra aminy izy de araraotiny ny fahefana iny mba ahafahany mahazo zavatra bebe kokoa noho ny tokony efa azony. Ny olana ao anatiny lay tsy fananana an'le fanetretena nge mira fieritreretana ny hafa mihoatra noho ny teny. Ny fanetretena de mametraka tsara ny tsirairay eo amin'ny toerany, mametraka tsara ny arena eo amin'ny toerany. Fantatrao moa fa tsika sy ianao tsy manana arena akory ane, tsy hoe ao nomena an'ity fahefan'ity ianao de anao io de anaovanao an'izay tianao anaovana azy fa zavatra ampindramina daholo fa an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra noho ny fahasoavany de omeny antsika. Raha mpanam-bola be ianao zao fahasoavan'Andriamanitra zany omeny anao le izy ampindraminy anao tahaka ny hoe ampindraminy anao fa tsy maintsy mbola ho takiny aminao zay nampiasanao azy rehetrarehetra de ny dikany mila ampiasaitsika arak'izay andrasan'Andriamanitra. Le andrasan'Andriamanitra ampiasako anazy ange hitsonjovana ny hafa eritreretana ny hafa raha ohatra manana an'izay saina mitsinjo ny hafa izay. Hitanao anatin'ilay teny tao amin'ilay ohabolana 1:12 teo hoe tsy ampisaina zay manamavo ny namany. Le tiana sotomina ao anatinao amin'izay tenin'Andriamanitra izay de ny fanomezana lanja ny hafa fa tsy hoe fanimba manaiva ny hafa tsika fa mila omentsika ny toerany, lay toerany eo anatrehan'Andriamanitra nge sarobidy ny olona iny sarobidy ny olona anararotanao iny sarobidy iny
injolona iny a dao tsika asianao andeha amin'ny fanetretena fa ny zavatra rehetra nanantsika dia nomen'Andriamanitra ho atsika mba ho ampiasaintsika hanompoana ny hafa fa tsy hoe nomena atsika na niketrehantsika dia azotsika ka afaka anjakazakatsika amin'ny hafa. Zavatra fahatelo ianarantsika asianao amin'ny tian'ity a ao anatin'izay hoe fitsipim-piainana ananantsika fiariana mahomby atao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hatonga atsika tsy olona mora andaira ny kolikoly a raha patseviko anao zany zay ny hitantsika dia hoe ndao azoto fa tsy alaina. Rehefa mazoto tsika dia Andriamanitra mitany asany tanantsika. Misy teny any amin'ny ohabolana 12 milaza hoe ny fitahian Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiany zany. Dia toy izay koa tena mila mazoto isika fa tsy malaina. Faharoa hitantsika teo hoe ndao hianatra an'izay manetry tena. Mifototra ny anatin'ny fianarana manetry tena ny fieritreretanao tsara hoe fa iza moa ianao ty ary inona moa ireo anananao ireo, fametrahanao tsara an'izany amin'ny toerany, tsisy anao fa nomena nampindramina anao a hanasoavana ny hafa fa tsy hanjakazakanao. Zavatra fahatelo ary dao jerentsika any amin'ny ohabolana 120 ihany andinin'ny 520. Ohabolana 120 andinin'ny 520 zao ny tenin'Andriamanitra hoe zay manisy olona ho atavezana ary zay mandena dia mba ho lemana kosa. Inonao moa zany zay manisy olona ho atavezana? Ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly moa tsika asianao ty mijeritsika zany hoe fa inona moa no tena mahatonga n'ity kolikoly ty. Mahatonga ny kolikoly dia samy te atavy fomba hitenenana azy ihany, fa lay saina tsy mety afa-po amin'izay ananana. Misy fanahy tsy mahay mianina any ary indrindra tsy mianina satria koa te anangona. Manana arivo ianao dia te hanana ray alina dia ny ray alina te hanana ray hetsy. Amin'ny ankapobeny ange efa samy manana ny karamany. Mahavariana tokoa fa any amin'ny sehatry ny fanjakana fa mety tsy ny fanjakana ihany fa na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina hitantsika mihitsy hoe mandeha be ny kolikoly. Inona ny tena isan'ny mampatonga n'lay kolikoly? Satria ny tsirairay te hanana be ary mbola te hampitombony be eo an-tanany. Arakaraky ny ambon'ny olona matetika hitantsika amin'ny fiarahamonina zany no ambon'ny écolage mila aloha. Tena azafady aloha fa dia tena tsorona amin'izay efa pisy eo amin'ny fiainana le izy, le zava-misy. Fa ndao potserina ny nana, satria raha tsy potserina ny nana dia tsy afaka. Andao tsika asianao amin'izay tandrify atsika na avaisintsika na aiza ny toerana misy atsika na aiza dia ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy izay manangona ho an'ny tena no atavezina, fa aikay manangona cancer ho mamiadana ho amin'ny fiainana angentsika raha tsika sy ny fitiavan-tenantsika sy miodikodina amintsika ihany ny fiainana ray manontolo. Hitanao raha ohatra ka isan'ny zavatra tena mampisy ny homamiadana ny tsy hoe mampisy fa indrindra rehefa misy cellule cancéreuse na sela efa misy homamiadana ao anatin'ny olona anankiray dia ny mora mampivelatra an'iny, mora mampitombo an'iny raha mihinana siramamy be da be izy. Asany raha fantatrao fa izany mihitsy no izy. Isan'ny zavatra atao rehefa hoe voan'ny cancer ny olona anankiray dia ahena be ny siramamy miditra any aminazy, na tena hoe tsy amena siramamy mihitsy izy. Fa satria rehefa misy mamy dia
stomy cellule cancéreuse, stomy sela misy an'le homamiadana dia vao maika ny sela ratsy no mitombo. Zany sary zany tiako omenanao mihitsy mba hatonga sainantsika ne fa vao fitaky ny fahavalo angentsika mieritreritra hoe manangona dia me matavy hay me matavy na aretina fa tsy mahasalama fa ilay mahasalama dia tanen'ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny oabolana 1:25 teo manisy soa izay manisy soa no hatavezina. Le hatavezina amin'io rehefa avy any amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany le tena hatavezina musclé tsara, le misy hiatrehana n'le fiainana sarotra rehetrarehetra fa tsy le tavy manetsina lalan-drano tenenina. Sary daholo ny ambara moa ao anatiny dia manara-roatra mizaranao an'izay. Ny zavatra fahatelo zany raha ohatra tsika asianao te hiambina tsy ho mora resy sy ny kolikoly fa hanana fiariana mahomby amin'ny fiainantsika, andao olona mpanome fa tsy olona mpandray fotsiny, olona mpanome, mpanao soa ny hafa fa tsy misaina hoe inona ny problemanao, inona ny taratasy mila ataonao, zany kapokako zany, ao mehoanina dia ataoko zany, any amin'ny sehatra zao tontolo zao mety izany le sary mandeha foana fa manina raha tsika asianao any amin'ny sehatra izay omeny tompo atsika, tsika no mijoro hoe za tsy mpanao zavatra ohatr'izany. Fa za raha ohatra ka misy azoko anampinanao, ampiko ianao tsy amin'ny fieritreretana hoe inona no takalony, inona no ataonao amiko ao aorianan'izay, efa ampiamantsiny any karamako. Mety tsy tena be le karamako fa mahafaly any no mifaly amin'izay mety ho kely omeny tompo toy izay andeha anararoatra ny hafa. Andaontsika asianao ho mpanomeny soa ny hafa fa tsy olona mpitadiny sitra ny elava manararoatra ny tsy fahampiana sy ny olana eo amin'ny hafa. Zavatra manaraka resantsika asianao fa efatra indray zao tsika any amin'ny ohabolana 9:20 ny jerentsika aloha 9:20. Ohabolana 9:20 9:20 zao soratra hoe aleo ny kely ombany fahamarinana toy izay ny harem-behivava azo amin'ny tsirariny. Aleo kely ombany fahamarinana toy izay harem-behivava azo amin'ny tsirariny. Ary eo amin'ny toko 7:20 dia hoy koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny harena azo foana dia miaina lalandava fa izay mahavatra mitsipona no mampitombo. Inona ny fiarovan-tenantsika? Hiarovantsika mba ahafahantsika mijoro misy arofanina be aty anaty lohantsika aty vao mandeha miditra birao, mandeha mandray olona samy hafantsika. Nao tsika asianao andeha amin'ny fahamarinana, andeha amin'ilay araka ny tokony ho izy amin'ny sehampiariana misy atsika, tsy ho resy ny zavatra mora azo foana. Zany ingely kolikoly raha afaka hoe tampotampoka eo ianao dia ohatran'ny faly be anao mieritreritra hoe ino misy olona miditra amin'ny birao anao 5 mandehandeha ty, tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe ianao miampiditra 5 any anatin'ny paosinao dia mandoa 5 alina ianao amin'ny aretin'ny zanakao amin'iny volan'iny. Tsy misy ozona mihitsy akory anatin'ny zavatra teneniko izany fa zavatra fiainana, zavatra iainantsika asianao zany. Tenin'Andriamanitra no manambara amintsika fa ny harem-behivava azo amin'ny tsirariny zany inge hoy ny any amin'ny boky ny Hagai toko 1 hoe manangona nareo hoe Andriamanitra dia tsofoko. Tena mety mbola amataona ny angamba ianao zao ny aina tao anatin'io zavatra, tao anatin'io tahaka ny hoe tena mandroso ny fiainanao, na vita trano ianao na vita inona daholo ny zavatra vitanao, satria mety
nandray kolokolo betsaka tokoa e mety tsy kolokolo ny antsonao anazy fa mety ho ingamba ianao hoe fakasitrahany afy ty aloha jereo tsara hoe inona tena ao anatiny tokony ho izy ve raha sanatria tahaka an'izany andao hifonana amin'ny tompo anaovana zaka ioso mihitsy onerana mihitsy raha ilaina zay zavatra izay ny zavatra azo tamin'ny tsirariny fa tsy misy fitahiana ao antsika mampidozany ankona antsika ary tsika ao anatiny fa mihena lalandava lasa tahaka ny any anaty kitapo loka any rehefa zavatra azo amin'ny tsy fahamarinana ndao jerentsika tsara tsy resaka kolikoly hita maso be amin'izao fotsiny fa na le fangalarantsika ny fotoam-piasantsika ny le misy tsy fahamarinana amin'ny fiainantsika zany dia indraindray tsika avy eo gaga hoe ahoana raha nitotrany tsy mety mandeha zany fiainako izany ndao tsy ho sangisangina tsy sangisangy amin'ny fahavalontsika fa ny fahavalo dia faly manararoatran'izay varavarana sokafantsika ho azy rehetra zavatra farany resantsika sianao ao anatin'ity fiarovatena mikolokolo ity zay zany le resantsika zao miaro tena mikolokolo dao jerenany amin'ny ohabolana 7 andininy voalohany ohabolana 7 voalohany zao ny soratra ao mianaran'izay so hoe ny ratsy fanahy mandositra na dia tsy misy manenjika azy fa ny marina kosa dia matoky toy ny lio anatanora amin'ny dika teny hafa io hoe matoky io dia sa ny marina kosa dia sa toy ny lio anatanora matoky confiant tsara tsy misy zavatra manenjika any anatin'ny sainy manahoana raha tazomitsika zany fenitry ny fanjakan'Andriamanitra zany mandeha amina fahadiova-tsaina mandeha amina saina milamina tsara tsisy manenjika ianao ve tianyity mandeha mitsoka lavo ty na mieritreritra foana hoe so dia misy mahita ty zavatra ty fa manina moa ny atsofoka avy any ambany latabatra le vola rehefa omena fa maninona moa ny tsy asiana rosy mazava tsara izy ty fa maninona rehefa mandeha amin'ny zavatra marina tsara tsika dia sa andao tsika ho sa mihitsy andeha amin'ny mazava amin'ny zavatra rehetra ataotsika tena tsika mihitsy ny manapa-kevitra vo manomboka ao anatin'ny sehatry ny asa ataotsika ao dao andeha amin'ny mazava tsika asio zavatra mazava tsara daholo aza eritreretina hoe tsy mifampatoky indray ngatsika sa ahoana manisy fefitsika mba tsy ioarantsika atonga tsika lavo any anatin'ny kolikoly tahaka ny oma miadana tsika any fandao ho sandy amin'ny mazavintsika sa tahaka ny lio anatanora tsy misy zavatra manenjika ny anatin'ny saintsika any mandeha araka ny tokony ho izy hatrany fahasoavana be mihitsy ny fisian'ireny famantarana ny amin'ny toeram-piasana rehetrareny hoe ohatr'izao ny fomba atao amin'ny fidirana atao amin'ity toeram-piasana ity zao ny fomba atao rehefa anao an'ity taratasy ity zao mazava ny vola aloha asiana tonga dia mazava ho an'ny olona rehetrarehetra anka sa na le olona manatona n'le birao na le olona mandray tsy misy alokaloka mihitsy zany ahafahany fahavalo miditra ny anatin'izany ao tsika sianao hianatra an'izany hitanao vao misy tahotahotra kely ngany anatsika dia efa manararoatra ny devoly mampiasa n'izay mbola azo ny ampiasaina rehetra hamorotra tsika anjakazaka amintsika fa andao tsika fantaro tsara ny zavatra rehetra tokony ho fantatra andeha birao anankiray ianao fantaro hoe ahoana aza ny fanahinao ny alefa voalohany fa raha vao ny fanahinao ny alefa voalohany hoe dia ahoana raha tsy mahazo ohatr'izao dia ahoana raha tsy omeny dia lasa vao maika rembo ny fahavalontsika fandao sa fantaro
dia ho antsika ty amin'ny toeram-pahefana koa ndao ampahafantatra ny olona rehetra atao amin'ny mazava tsara daolo ny zavatra rehetra dia lasa mihena kokoa amin'izay fotoan'izay ny mety irika ahafahany devoly a mampanjaka an'izay kolokolo tiany ampanjakaina ny amin'ny sehatrasantsika sy ny fiainantsika any fehezintsika ny zavatra rehetra tenenitsika ndao azoto fa tsy alaina tsy irehare na anjakazaka amin'ny hafa fa hanetry tena ndao ho mpanomeny soa fa tsy ho mpanangona mpanararoatra amin'ny sitranye mety ho azonao amin'ny hafa ndao tsika senao a tena andeha amin'ny fahamarinana amin'ny atsipirian'ny amin'ny fitadiavantsika sy amin'ny asantsika mihitsy ary andao ho sa anana fahasahiana andeha amin'ny mazava tsy misy alokaloka na zavatra mety mampanenjika saina any anatin'ny fotsika any hivavakintsika andriamanitra misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay ny amin'izay zavatra nampatsahivinao anay tao anatin'ny tsy fiarahana tamin'ity toivakan'ny fahamarinany tsy androany a tefeo zay tsirairay ifonanay aminao mihitsy zay toetra anay goragora mahatonga ny fahavalo afaka mora misitona anay mandatsaka anay anatin'ireny kolokolo ireny ifonanay aminao zay efa nahalatsaka anay ary zao zay miara-manao ny fanamby vaovao miaraka aminao Jesosy hoe feno ny herinao zay atotosanay an'izany anananay ny fanetretena ny fahazotoana lay fo manome lay tena fanahy mahitsy tia mandeha amin'ny mazava ny asaty anatinay tompo a dia ianao no mahita ny adiny tsirairay avy ankehitriny mampitraka anay ianao ary manafiery anay a ahafanay mijoro tsara ao anatin'io dia mankasitraka anao indrindra tompo a tsy mamela anay irery ary mampandresy anay amin'ny anaran'i Jesosy mianaovanay ny vavaka amen hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana fa 7 andininy fa 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao asa vady-drano ny ady amin'ny kolikoly ndao hifarindrona ato amin'ny toivaka ny fahamarinana chaîne de netd ny fanekenao ijoro eny amin'ny sehatra misy anao dia efa dingana lehibe alaoery ary midira ho mpikambana ary etaniko ny hafa tsy dio ny page Facebook chaîne de netd sy ny tranokala www.chaînedonetd.mg renareo teo ny fandaharana chaîne de netd